Nanantitra ny fiarabana toko lasy toko vavy dia ny faritra avaratra sy ny ety amin'ny avoatany indray no hisitraka oram-baratra atao anatin'ny roa andro avy. Ia malefaka izany ary kisaka amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny afaka 27 ora ho avy ary ny alina izay malefaka no hamaritra ny toetry ny andro amin'izany, izany hoe ny alakamisy any amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Mahakasika ny maripana indray ato anatin'ny 3 andro avy dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina fa mbola manevikevoka hatrany saika manerana ny nosy. Ho amin'ny rapitso talata fa 22 ny volana novambra 2024 ary ho amin'ny maraina dia hanorana tandrifin-drahona any avaratra atsinanan'ny Madagasikara any, izany hoe any Savana, Lanjorofo sy atsinanana. Andraondraona kosa ny andro any Diana Sofia any, ny faritra ny avoatany iray manontolo any Aloatra Mangoro, ny atitany amin'ny faritra Analanjorofo sy atsinanana fa ifandimby eo ny maloka sy ny mibalika ao amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro iray dia hanorana tandrifin-drahona mety arahakotroka any Diana sy Sofia any arak'izay hitantsika amin'ny sary izao, tahaka izay koa any Sava mahazo any Analanjorofo atsinanana, Aloatra Mangoro ny ety amin'ny faritra ny avoatany, izany hoe Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, aty Avatovavy ny ilany atsinanan'ny Betsiboka sy Bongolava ary amorony Mani. Ho maina kosa ny andro ny amin'ny faritra sisa. Araka rehefa voalaza teny am-piandohana dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina mahakasika ny maripana. Ndeha ohatra jerentsika ny taremarika 5.0 degré Celsius izao no mangatsika indrindra ny Vakinakaratra ao amin'ny rapitso maraina, ny ety amin'ny morontsiraka atsinanana sy andrefana kosa ao amin'ny rapitso tolakandro dia eo anelanelan'ny 9 hatramin'ny 30 degré Celsius, ny amin'ny morontsiraka andrefana dia 30 hatramin'ny 7 degré Celsius, ny ambondrindra moa 7 degré Celsius any Maheva-Tanàna any. Ho amin'ny alarobia fa 13 ny volana novambra 2024 indray dia hanorana tandrifin-drahona mety arahakotroka indrindra ny amin'ny tolakandro sy ny amin'ny alina any amin'ny distrikany Nosy be iny, mahazo any Sofia sy Boyeny, ny faritra ny avoatany iray manontolo tahaka izay koa any Analanjorofo atsinanana, Vatovavy, Fitovonany ary mipakatra ety amin'ny faritra atsimo atsinanana, ny ilany atsinanan'ny Melaky sy Menabe ihany koa dia hisitraka oram-baratra. Ny ankoatr'izay moa dia ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Mahakasika ny maripana indray dia 5.0 degré Celsius hatrany no ambany indrindra ny Vakinakaratra any, Antananarivo sy Fianarantsoa 17 na 12 degré Celsius, 9.30 degré Celsius no ambony indrindra ho anareo mipetraka any amin'iny distrikany Maheva-Tanàna iny. Ho amin'ny alakamisy fa 14 ny volana novambra 2024 indray dia hanorana tandrifin-drahona vitsy fa mety ho arahakotroka indraindray ny any amin'iny faritra Sofia iny, tahaka izay koa any Aloatra Mangoro, Boyeny, Melaky, ny tapany avaratry Menabe iny, any Marolamba fa ny ankoatr'izay izay tsy voatonona teo dia ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro fa mety hisy ihany ny rahona mandalo indraindray. Mahakasika ny maripana indray dia andeha ho jerentsika ny taremarika ny any amin'ny morontsiraka atsinanana dia eo anelanelan'ny 17 hatramin'ny 20 degré Celsius, ny morontsiraka andrefana ny tolakandro dia mandina ny 30 hatramin'ny 17 degré Celsius ary ny ety amin'ny faritra anatiny indray ny amin'ny tolakandro dia 17 na 18 degré Celsius. Dia izay tompoko lasy tompoko vavy ny meteo antsika aloha ao amin'ity alina ity manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.